fisoroana ny fiparitany valanaretina pesta atrany dia nanamafy ny fikatonany Université Mpanjakana ny Ministera ny Fampianarana ambony sy ny fiakarohana siantifika. Voakasika ity fanakatonana ity avokoa ny ireo université enina, ny IST 3 ary ny université annexe manerana ny Madagasikara. Mikatona avokoa ny Université Mpanjakana sy ny tsy miankina mandritra herinandro ity araka ny noty izay navoaka ny Ministera ny Fampianarana ambony sy fikarohana siantifika no ny fisian'ny valanaretina pesta ary entina hisoroana ny fianaka ity aretina ity no antony voalaza fa nampitsarana ny fampianarana rehetra amin'ny université, ny université enina, ny IST 3 ary ny université annexe dia voakasika ity fanambarana ity avokoa isy ny fanadiovana sy ny fanandrarahana fanafody miady amin'ny pesta amin'ireo toeran'ireo ary afana manatanteraka ireo asa ireo dia miato avokoa ny fampianarana. Ny etsika ara-tsiantifika rehetra izay eo ambany fiahiny ny Ministera ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay isin'ny fivoriam-bahoaka dia natsahatra ary dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka avokoa. Anisan'ny tafiditra amin'izany moa ny Forum de la recherche sur l'agrobiodiversité ity fianambe ara-tsiantifika ity izay tokony hotontosaina ny fianaran-tsony ny 12 ka hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao. Ny 9 oktobra 17 no nivoaka ny noty navoakan'ny Ministera ny Fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa manao asony ny fanambarana Raljon Christian Guy, secrétaire général n'ity ministère ity.